Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity inshallah dia miantefa amin'ireo olona mpitantana sy responsable eny amin'ny mosquée. Arao ny tantara. Indray andro nisy lehilahy niditra tao amin'ny mosquée handeha hanatanteraka ny sola. Rehefa teo am-panatanterana nisy olona izy dia adinony ny namono ny findainy na nanao an'izany ho silence. Hany ka teo am-panatanterana zany solona zany dia naneno ny findainy. Tezitra mafy ilay tompon'andraikitra ka niteny sy nitratrevatreva ary namoaka teny mahery tamin'izany olona izany. Rehefa tampotra ny sola dia nody tany an-trano iny rangahy iny ary nanomboka teo dia tsy nanitsaka intsony izany mosquée izany satria nahazo teny marary sy mavesatra tamin'ny tompony andraikitra. Ny harivan'iny dia nandeha izy nisotro kafe tamina restaurant anankiray. Rehefa teo am-panaovana an'izany fisotroana kafe izany dia voadonany ilay vera ka latsaka ary vaky avy hatrany. Niazakazaka ny tompon'ny restaurant ary niteny taminy hoe tsy naratra ve ianao? Azafady ao soloina ny kafenao ary nitondra kafe vaovao izy ary tsy nampandoaviny izany vidina vera vaky izany. Nanomboka teo iny rangahy iny dia tsy tapaka tonga misotro kafe amin'izany restaurant izany. Ny lesona lehibe azontsika amin'izany ho anao tompon'andraikitra eny amin'ny mosquée. Miankina aminao ny abetsaka ny jama tonga ary miankina aminao ihany koa ny ampandositra ny jama. Indraindray antsika responsable amina mosquée rehefa mahita zavatra tsy mety ataon'ny olona na mahita zavatra tsy mety ataon'ny zaza dia masika sy mamoaka teny mankarary fo ka hahatonga ny olona iny tsy te hierika intsony sy hiverina amin'izany mosquée izany, lasa mifindra mosquée na lasa mijanona any an-trano izy manao an'izany sola zany ary matetika mijanona tsy manao sola mihitsy satria mavesatra loatra ny teny navoakantsika taminy. Ary zany ihany koa mahatonga izy ireo tamana amin'ny toerana anankiray ohatra toy ny fisotroana kafe na toeran-kafa satria any mandray azy ireo ampitsikina, ampitiavana amin'ny teny mamy. Lesona tiantsika tongavana sy ny afatra mandeha amin'ny tsirairay, meteza ny lelanao rehefa miteny, teny mahafinaritra, teny tsara, fa miankina amin'ny lelanao no ahafeno ny mosquée sy ahafoana an'izany mosquée izany. Ary tadidio tsara fa raha ianao no antony nandosirany olona ny mosquée anankiray dia mbola mety ho anontaniany Allah subhanahu wa ta'ala anao izany amin'ny andro farany. Ka meteza anao mpampivory ny olona, meteza anao mpampitambatra ny olona, meteza anao ho mateo-ty, meteza anao ho mahafinaritra manoloana ny rehetra fa tsy sanatria mampandositra ny rehetra na mampitaraina ny rehetra fa mety ho ratsy aminao zany na eto an-tany na any ankoatra. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu niteny amin'ny teny manao hoe kunu du'atan wa antum samitun. Meteza ianareo izy ho mpiantso ny olona amin'ny finoana islam nefa nareo mangina. Rehefa naheno an'izany ireo mpino islam dia nanontany azy amin'ny fomba ahoana zany ry amir al-mu'minin, dia namaly Omar ibn Khattab manao hoe bi akhlaqikum, amin'ny alalan'ny toetra tsara izay anananao. Na dia tsy miteny aza ianao fa ny toetra tsara asehonao dia efa manintona ny olona hiditra ao anatin'ny mosquée, manintona ny olona hanaraka ny finoana islam, manintona ny olona mba hankatianao sy hankatia ny finoana izay entinao. Zay ny fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola betsaka ny fampatsahivana entintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.